Tanteraka fiomambe teny amin'ny panorama kosa ny fiombona ben'ny ampanjaka sy ny andrina teto Madagasikara. Loha hevitra maro no nodinina tao anatin'izany ny niraisan'ny rehetra hevitra dia ny fanandratana ary ihany koa ny fampandrosoana ny Madagasikara. Fananganana orinasa mpanjakana na orinasa tsy miankina tantanin'ny teratany malagasy no apetraka anao ny fitrandrana ireo rem-pirenena na an-tanety na kibon'ny tany na an-dranomasina eto amin'ny firenena. Hoy ny fiombonambe ny ampanjaka sy andrina izay nanatanteraka feonambe teto amin'ny la résidence Akirana tamin'ity androany ity. Madagasikara dia manana arena ambany tany, arena kibon'ny tany, arena an-dranomasina ary efa manomboka atrandrahana izany. Ka dia izao no soskevitra hoe tokony hatsangana aingana dia aingana ny orinasa mpanjakana malagasy hitrandraka ny arena eto Madagasikara fa tsy atao varibobo boba ho an'ny vahiny ny arena eto Madagasikara. Orinasa mpanjakana malagasy na orinasa malagasy tsy miankina malagasy raisireny no mitantana izany fa ny vahiny dia natao expert famondrana teknôlôjia ihany fotsiny. Makasika ny fananantany dia tsy tokony amidy na ampanofaina amin'ireo vahiny ny tany malagasy hoy ireto ampanjaka sy andrina ireto. Tany eto Madagasikara dia atsika malagasy ka ireo nosy manodidina Madagasikara 200 miles manodidina Madagasikara dia amin'ny Madagasikara ary tsy azo omena ny vahiny. Ny ireo nosy Juan de Nova, Bassa de India, Europa, Tromblin, Glorieuse dia amin'ny Madagasikara ary tsy azo ampindramina na aofa amin'ny vahiny mihitsy na dia kely azy. Manaraka an'izany tany eto Madagasikara dia an'ny malagasy ka noho izany ny vahiny dia tsy tokony afaka hividy tany eto na hivarotra tany eto na hanofa ny tany eto Madagasikara. Ankoatra ny voamerana andinika ny rahamomba ny ara-toekarena sy ny fananantany dia nisy ihany koa ny voamerana andinika ny ara-kolotsaina, ara-pinoana, ara-piarovana ny tontolo iainana, ara-tsosialy, ny fahasalamana ary ny siansa. Ny voameram-misahana ny lalàna dia nametraka fa ny fanjakan'ny Madagasikara fanjakam-pisorona be no tokony apetraka eto Madagasikara satria ho azy ireo ny rafitra republikana, laika ary dia demokratika dia rafitra vahiny tandrefana izay napetraka ny mpanjanantany teto Madagasikara mba hanohizana ny fanjanantany amin'ny endriny vaovao sy hanapotehana ny soatoavana malagasy.